Ny association atao hoe association TAFITA na hoe tanjona fivoaran'ny tanora, zay zany a fahafanafoezana ny TAFITA dia ny tomboka tamin'ny 2014. Zay izy nanomboka nana récépissé fa talohan'izany zany fa teo ihany ny association ny karakara tanora. Zay moa zany ny tena nampatonga azy hoe tanjona fivoaran'ny tanora. Ny tanjon'ny fikambanana zany a dia fampivoarana ny tanora, fampivoarana ny vehivavy dia fiarovana ny tontolo iainana. Zay tanjona telo zay. Ny aingana avy amin'izay moa zany no nahatonga anay nanao an'ity asa ity hoe ny fanodinana fako satria anisan'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanodinana ny fako. Fantatsika fa ny fako zany dia mitondra aretina, mitondra ihany koa nefa n'ilay entona mangeja fananaka mahatonga n'ilay fiovaovan'ny toetr'andro. Dia zay anisan'ny nampatonga ny fikambanana hoe ndao hoe tsika hanodina ny fako tao Ambohimanambola. Raha ny fako eto Ambohimanambola raha zany ray taona izany kely isan'andro fa saingy ny zaka mily eto aminay zany a no eo amin'ny 4 ny sarety eo a zay mahazaka 520 kilao ny sarety ray. Tena isan-karazany zany ny fako miditra. Misy a ny plastika, misy ny vy boaty, misy ny tavoahangy, misy ny fakon-dakozia ohatran'ny hoe potika sakafo zany. Zay ny karazana fako miditra amin'izany fotoana. Raha ny plastika zany a eto aminay mbola tsy azo hanodinana plastika, noho izany ny hanaovana plastika dia amin'ny. Fa ny tena ahodinay zany a dia ny ilay fako mety loha no ahodina atao zezika. Dia ny baoritra no ahodina miaraka amin'ny taimbakona atao kitay. Zay zany ny zavatra tena ahodina eto. Ny mahatonga ny olona mahabe fako ny olona dia za tena mametraka hoe le fivoaran'ny fiainana zany. Raha taloha ny olona mandray ohatra raha hividy ronono a dia mandeha mitondra ny zinga eny amin'ny mpivarotra dia mividy ronono. Amin'izao fotoana izao raha hividy ronono dia amin'ny inona moa ireny, amin'ny biriky dia efa ariana iny. Taloha raha hihinana yaourt ianao dia mividy an'ilay amin'ny tavoahangy dia averina ny tavoahangy a. Amin'izao fotoana izao efa amin'ny pot plastika dia ariana iny. Zany hoe noho ilay fivoarana zany a dia mivoatra koa ny karazam-pako. Zay karazam-pako lasa fanary. Zay zany anisan'ny mahabe fako amin'izao fotoana izao. Zay no mbola anisan'ny olona eto Madagasikara hoe ny olona tsy mbola mahay an'izany manao triana fako zany a ary tsy vonona ihany koa. Raha ampianarinao ary dia tsy vonona. Ilay fako mety loha zao no atao zezika hitanao zao hoe alefa eny a. Raha hitanao reny tsangananganana plastika ireny, manondraka azy rehefa fotoana mainandro. Manondraka n'ilay fako dia ahodina izy. Zany hoe io fako io a farafahaingany 70 andro vao tonga ho zezika. Dia tia tena hoe rehefa zavatra tsy dégradable zany e. Fonina biscuit, fonina potidamba sy ny sisa. Izy ity zany dia nataoko mihitsy ho atoro mpianatra. Raha mandeha zao ny ankizy mpianatra mandeha mitsangatsangana dia miaraka amin'ity izy mba tsy hanariany ny fonina bonbon any amin'ny eleny any. Fa na any am-pianarana ary ity azony ampiasaina hoe tsy ariany ny fonina bonbon fa ampriminy ao. Satria fonina bonbon rehefa dorana dia maninona? Manome effet de serre ihany. Ialana amin'izay dia afaka manao an'izao izy. Fa ity misy lanjany ity dia azo anaovana biriky. Azo atao biriky ekolojika.
Ka raha mpianatra ray mandritry ny taona mety mafy ianao n'ity na vita biriky ray ary tsy nanary fako eraky ity. Ty zany solona kitay na hoe biriky ihany koa, solona biriky. Izy ity de zao taimbakona na vovokazo sy atambatra amin'ny alalan'ny baoritra. Raha ohatra ka kitay ny ilana anazy de le taimbakona 60%, baoritra 40%. Fa raha le anaovana biriky, anaovana cloison indray ny ilana anazy de baoritra 60%, sur le vovokazo 40%. Zao lomana le biriky lomana le baoritra de atao ao anatin'ny nitsy de ao no ahodikodina io zavatra io, ahodikodinao io fangaro de rehefa avy ao atao anatin'ity lasitra ity, atao anatin'ity lasitra ity de io lasitra io mameazy biriky. Mamila kirika nanana an'ity koa zay nanaovanay vovoka charbon indray natao tamin'ity lavalava ity tamin'izany, fa simba ny kirika anay de zay mbola tsy manan-kifidanana de mbola minitsika kely aloha. Fa raha ny marina zany ataoko hoe za samy teny hoe 90% ny fako azo ampiasaina raha manana possibilité.